Ny Ntaolo malagasy hoe aleo veritsika lakalam-bola toy izay veritsika lakalam-pihavanana. Manao izaka be tsika mihavana amin'ny olona, andamina ny disadisa eo amin'ny fiarahamonina, nefa matetika adinitsika fa misy fihavana iray lehibe sarobidy lavitra noho ny an'olombelona izay tapaka dia ny fihavanantsika amin'Andriamanitra. Ny Kolosiana toko voalohany andininy faharoapolo, izy no hampihavanany zavatra rehetra aminy ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana nanaovany fampihavanana. Iny izy ho izao no fampihavanana izany na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Ny fahotana dia mampisaraka antsika tamin'iray, tsy vita niezaka ataon'olombelona ny mamerina izany fihavanana izany. Koa ny Kristmasy ry havako dia Andriamanitra nanao ilay dingana lehibe, nanolotra an'izany hanovody-ondry tahaka ny fanao ny fanambadiana malagasy mba hamantorana ny fihavanana, mba hamelomana antsika ho ao amin'ny fianakaviana. Jesosy ny fihavanantsika. Koa rehefa manao fety tsika dia tadidio ny antom-pisian'ny Kristmasy dia ny hamerina anao ho sakaizan'Andriamanitra. Aza mijanona ho fahavalony intsony, raisy ny tanany izay natsotra ny taminao. Tahiny Jesosy ianareo.